Ivadika eo amin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava isika ny farana androany teny amin'ny Kianjamaki Andotapenaka ny lalao famarana fedina ny tompon-daka ho an'ny elita fédéral ao amin'ny top 20 izany. Nivadika ny rasa votsitra teo ampelantanan'ny FTM Manjakaray ny anaram-boninahitra ary lasan'ny Kosfa afapela araka izany ny miaramila izay nandrombaka ny amboara tamin'ity lalao famaranana ity 4-20 no 3-20 no nivoahan'ny miaramila mpandresy. Azo lazaina fa dia navita dingana lehibe ery zareo miaramila tamin'ity lalao famaranana ity izay natanteraka ny valinadiny nanoloana ny FTM Manjakaray. Natanteraka ny valinadiny ny miaramila nanoloana ny FTM Manjakaray nandritra ny lalao famaranana fedina izay ho tompon-daka ny gold top 20 afapela araka izany ny Kosfa izay nivoaka mpandresy tamin'isa 4-20 no 3-20 nanoloana ny Manjakaray. Navotany manga vodilarana fa 5 tany amin'ny alalan'ny fitsarana hors-jeu tany amin'ny minitra farany tsy iravan'ny lalao ny Kosfa. Teo amin'ny minitra fahatelo amin'ny fitopolo dia mbola atsala 3-20 no 3-20 nisa teny amin'ny solaitra be. Taorin'izay dia nahazo hors-jeu indroa misesy nanoloana ny Aintso ny FTM Manjakaray saingy tsy nisy tafiditra mika izany. Nivadika ny rasa tany amin'ny segondra farany fa ny Kosfa indray no nahazo hors-jeu izay tafiditra manga somatsara ka nampitsimbadika nisa ho 4-20 no 3-20 izay nivoahan'ny Kosfa mpandresy. Raha fizotro ny lalao tamin'ny ankapobeny dia nifandanja tsara ny lalao an'ny Rotota tamin'ity androany ity. Porofon'izany teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nisaraka tsala 3-20 no 3-20 Rotota tamin'ny isa teny amin'ny solaitra be. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia ny famaliana tanteraka ny fanafiana. Raha vao nanomboka 2 minitra monja ny fidirana faharoa dia nahatonga baolina nentin-tanana indray ny FTM. Nanomboka teo dia tsy akitsitsy fa totoafo hatramin'ny farany ny fanafian'ny Kosfa ka vetivety foana dia ny fanakaiky nisa teny amin'ny solaitra be. Nanatompo tamin'ny tanjaka ny miaramila tamin'ity lalao famaranana ity. Isolitena ny Madagasikara amin'ny fedina ny amboaran'ny ranomasimbe Indiana araka izany ny Kosfa sy ny FTM Manjakaray. Izao kosa ireo vokatra hafa teo amin'ny feditoerana fahatelo dia resinite fahanaty azo tamin'ny 2020 ny FT Andavamamba.
Ny équipe savonira tropicale kosa nandrombaka ny Challenge Cup izay nandresy ny 15 avenir tamin'ny isa 6-3 no 20.